Vavaka fiamena, vavaka fiamena. Fanarana arahanao eto amin'ny andramitra izao sy ny akiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany alina ora Eoropa. Vavaka fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Salama Mivady sy ny groupe izay maharesy. Andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Sambatra izay mbola mihaino aho ka miaro tolo mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo amin'ny lamba-varako. Ny alohan'ny fiamenana amin'ny alina ny masoko mba isainsainako ny teninao. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Alléluia, amin'ny fifaliana lehibe indray rasana babalana no ianao antsika amin'izao fotoana izao a. Dia valibendray ny tena koa manonona trany ny fiadanana tompo ho amintsika tsirairay avy a minisapikatramina isambatan'olona izay tonga miaraka aminay eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiamenana izay rahanao fandarana andramoka izao ny akiradio ary mpikamana tanatany groupe izay maharesy. Fiadanana tompo ho amintsika tsirairay avy dia fifaliana ho an'ny miarabanareo sy manonona fiadanana tompo ho amintsika tsirairay avy. Misaotra anao fidy araka aminay amin'izao alina izao a. Dia ny teleko aminao dia zao hoe voalohany indrindra tsika sendrasela aloha ny atokavana eto raha androany no tonga eto. Fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ary raha tonga eto ihany koa ianao dia maharetatra amin'ny farany satria tsy faty-antoka akory tsy faty-antoka ho anao akory ny fahatongavana eto fa ampahery fampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra isika raha tonga eto ianao androany ka dia maharetatra amin'ny farany. Miloha zavatra aloha andreo tsika vavaka metraka amin'ny fotoana ibaran-tan'Andriamanitra manampianaritsika ny sasany mbola tafiditra ao arindrinao androantsika metraka amin'ny fotoana ibaran-tan'Andriamanitra. Androantsika vavaka mpandrosotsika na nabavitsika soa meva izay vavaka ho an'ny fanombohana ny fotoana dia tahiny Jesosy ary ianao raha nabavy soa meva anao ny fitenenana. Mankasitraka pastera nanome fitenenana tahiny Jesosy antsika mianakavy tahiny Jesosy pastera dia faly miara-batsika rehetra tonga eto mifandarina andramoka zao vavaka fiambina. Iara ivavaka antsika metrika ty fotoana teto ampelantanan'i Jesosy Kristy. Ry Jesosy malala tsara indrindro, misaotra sy midiranao zay amin'izao alina mangina zao. Misaotra Jesosy malalo amin'izay rehetra nataonao aminay. Misaotra Jesosy malalo amin'ny fotoana eto satria mbola nomezanao tombonandro vaovao, nomenao sakafo mahavelo, nomezanao aina, nomezanao fahasalamana. Tsy nerinentina ny tanjakay zany Jesosy malala fa avy aminao zany Jesosy malalo. Misaotra Jesosy malalo amin'ny vakansy nomezanao zay na zay mbola ampanavana vakansy na efa navita Jesosy malalo isaorany anao avokoa zany satria Jesosy malalo ianao lehibe voninahitra tsara indrindra. Eto koa za Jesosy malalo fifonako eto anatrianao raha sy rehetra nataonay tsy mifanaraka amin'ny sikaponao. Mamelany elokaiky mamindrafo aminay Jesosy malalo. Dioviny fahotany Jesosy malalo isan'andro isan'andro mangataka fibebana aminao zay isan'andro Jesosy malalo. Ny ranao masina ny anala zay mahafametipetena rehetra namponay Jesosy malalo. Ny ranao masina Jesosy malalo ikorina anatin'ny vatany manontolo manomboka any amin'ny lokatra nampaladia Jesosy malalo. Anala ny ratsy rehetra Jesosy malalo. Misaotra Jesosy eto koa za Jesosy malalo. Anao efa miteny hoe makanesa ty amiko anareo masafaritra sy mavesa-kentina fa zany menareo fitsarina. Indreto zay masafaritra sy mavesa-kentina mitady fitsarina avy aminao isan'andro zay Jesosy malalo. Misaotra famezanao zay Jesosy malalo nanjaranay isa-tokantrano, nanjaran'olona rehetra amin'ny folo rehetra Jesosy malalo. Misaotra Jesosy ray masina tsara indrindro. Eto koa Jesosy malalo petraka-petratananao Jesosy malalo. Ny zay rehetra ataonay eto io Jesosy malalo ny toroteny. Io koa Jesosy malalo pastera hitondra famely belarina amin'ny toroteny. Anao Jesosy malalo, anao izay
angala zay rehetra tsy asany tananao ny fitenenana eto Jesosy malalo, ny rahanao masina Jesosy malala andrakotra zay rehetra ataonao eto. Anao nindrana ny lelan'ny pastera Jesosy malala ataonao afo mandoa anampony tsirairay avy izany. Ny toriteny izay teny filazantsara entina eto dia ataonao fanafody ho an'izay marary zany Jesosy malala, fampaherezana ho an'izay malemy Jesosy malala mba hery izy Jesosy malala. Misaotra Jesosy entiko Jesosy malala fa misy ny fijoroana vavolombelona sy eo zava-magaga isan'andro Jesosy malala fiainanay izay rehetra mijoro vavolombelona eto. Misaotra Jesosy ampeko Jesosy malala izay mbola maniry ho tonga eto, mbola nampiasana, mbola nandalina fangan'ny dian'i Jesosy malala, ieny ny toriteny eto, ieny ny filazantsara masina anao Jesosy malala. Toko tsisy vitika anao Jehovah-Andriamanitra tsara indrindra, ny tsy mangataka azy dia mahazo, indrindra fa izay mangataka Jehovah-Andriamanitra ray malala tompo sabato. Mankasitrika mankately amin'ny anaran'i Jesosy Kristy masina mahavonjy tatako izany vavaka izany. Eo koa Jesosy malala ny connexionnay, ny ranao masina Jesosy malala andrakotra ny connexionnay manokana amin'ny pastera sy izay rehetra isan-tokantrano mampandroso ity fandahana ity. Saotra tompo misaotra raha io. Alleluia. Amen. Alleluia, mankasitrika andrianao raha nambavy Soameva, zoky Soameva taminatin'izay vavaka fanomboana mampezina etonao zay. Andriamanitra manakary pasaorana ne amaly fitianao dia mitombositra sy pasaorana trany mariza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Zao ary tsika dia andray nitsodrano aloha melohan'ny fampiarabantsika. Raiso indray ary nitsodrano amin'ity anio ity. Manomboka androany moa dia zahako foana amin'izay amaky nitsodrano fa tsy manao le appel ntsony aloha tsika. Aloha nononako mihitsy nitsodrano ho antsika tsirairay avy dia tsy manao appel na tsodrano ntsony tsika androany fa fizanana fahatsapana sy famaky teny raha misy ny famaky teny no anaovantsika appel. Alleluia. Zao nitsodrano lavalava izy ity. Raisy nitsodrano amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny boky d'Ezekiel toko fahaenina amby telopolo andininy fahaenina ka hatramin'ny faha-12. Lavalava. Alleluia. Lavalava fa tena ho tanteraka amintsika tsirairay avy izay manatrika eto ane ity tsodrano ity. Ezekiel fahaenina amby telopolo andininy fahaenina ka hatramin'ny faha-12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: Koa maminany amin'ny tanin'ny Israely ka lazao amin'ny tendrombohitra sy ny avoana ary ny lohasahandrika sy ny lohasa hoe: izao no lazain'i Jehovah Tompo, indro tamin'ny fahasaro-pialoko sy ny fahatezerako no nitenenako no nitondranareo latra tamin'ny firenena. Izao no lazain'i Jehovah Tompo, za efa nanangatanana nanao hoe ny firenena manodidina anareo no hitondra henatra. Nanandratanana mihitsy zany Jehovah niteny an'izany, ny anina mihitsy zany Jehovah niteny an'izany hoe ny firenena manodidina anareo no hitondra henatra. Fa ianareo kosa ry tendrombohitra Israely dia isandrahaka vokatra ho an'ny Israely oloko, efa tombotra ny avin'ny reny, fa indro hitodika ho aminareo ka hanatrika anareo, dia asaina sofafazana ianareo, ary amaro ny olona iny aminareo dia taranaka Israely rehetra. Ary honenana ny tanàna ka orina indray nefa rava, dia ampitombo olona sy ny biby fiompy aminareo ka hitombo sy hiteraka ireo, ametrahako mponina takany teo aloha taminareo any aminareo, ary anisy soanareo mihoatra ny amin'ny ny tamin'ny andohanareo ka dia ho fantatrareo fa zany Jehovah. Eny, ampivoivoy olona eny aminareo dia ny Israely oloko, dia hanananareo izy ka alasanareo olovany, ary tsy alahandritra, tsy alahan'ny azy intsony ianareo. Halleluia. Amen. Ny any teniko aminao androany dia zao ho tanteraka aminao ane, tsisy latsaka izany teny zany izany tsodrano izay nomenanao zany. Alleluia. Jehovah mihitsy afa manangatana ho anao androany, dia manala finoana dia mifalia fa nahazo teny fikasana ianao tamin'ity androany ity. Raha izany teny zany Thierry Berthelot Thierry Ralbenza dia valasa fotsy vavaka Thierry Ralbenza France dia Simandry tonga sokoa Simandry France ihany koa Ilikarako France Razana Sylvie Koety Rosemina France Asany Apôstôly Madagasikara Ikerandrena Solo Madagasikara Jesosy Mpandresy Madagasikara Ingrid Rodriguez Arabie Saoudite Bersava Koety Sandriana France. Alléluia. Mirarandre Malala Allemagne Soameva France Thierry Berthelot France fa zany hoe mbola any Madagasikara olo zareo manao vacances taka zany koa nambavatsika Rosemina. Ny Anamainso Italie Yama Koety Marie Hortensine Koety Bersava Koety Asany Apôstôly Madagasikara Jesosy Mpandresy Madagasikara
artisanat de Madagascar, France, Rantaly Marie Charline, Madagascar, Homélie Antanirina, mbola tsy haiko zao ny toerana misy anao Homélie Antanirina raha azonao soratana kely hoe aiza moa misy anao fa ohatrany androany koa vao hitanao dia tonga soa ianao tonga soa eto amin'ny fandaharana kelina eto kadaka malala France Karaky France tous des sauces manak'izay Allemagne Tsirambaramelina France Miliarandre malala Allemagne des sauces pandresy Madagascar Lovlitina France Mampionina France Razana Monika Dubai Itody Noelina France des sauces pandresy fandinako teo Alléluia Rantaly Marcelina Madagascar Lovlitina France Alléluia Sandola Koweït artisanat de Madagascar France Semi Janine Dadin Junior France Zay Alléluia zay no eo aloha dia tonga soa ianareo dia mirary soa tahin'ny tompo daholo inona no nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao Alléluia zay ndray zao no sujet antsika manaraka ho anareo zay vao aingana moa niditra teto dia tsika voatra zao tena ny fanaikitsika fa amin'ny voninahitra an'Andriamanitra foana isan'andro isan'andro raha mbola misokatra koa ny vavantsika ka velonay isika any Koweït io ny Homéia Antanirina dia tonga soa anao dia faly mandray anao zay aretatra amin'ny farany dia tonga amin'ny fotoana fijoroam-polombelona tsika ianao koa afaka mandray anjara afaka soratanao eo raha misy fahasoavan'Andriamanitra izay noraisinao azonao amezam-boninahitra n'Andriamanitra afaka manoratra anareo moa afaka manao appel koa zay appel ray miditra voalohany eo raha misy ny appel raha maniry zany hoe mba tsy hanoratra fa hiteny ny fijoroam-polombelona dia afaka miditra mivantana manao appel messenger amin'ny compte radio akiradio anao sorata aketo ho an'ny vahiny sao dia mbola Alléluia marina tiana Canada io ny compte koa radio akiradio io dia afaka io ny atsonareo raha ohatra ka maniry hiditra mivantana ianareo Alléluia marina tiana Canada zay mbola tsy voanjoko zay tsy mbola voatonoko ny any ijoroam-polombelona aminareo androany dia zao ankoatra ny fahasoavan'Andriamanitra zay ataony isan'andro tsy misy tsisy fetra mitahiny ny asan'ny tanako dia tsy mahakasika ana manokana mivantana izy ity fa mahakasika ny mampionina vadiko inona zavatra nitranga zay moa mahafinaritra moa ty aminay fa ty aminay dia voadidina rano ny feno laka feno rivière feno mahafinaritra be ty aminay rehefa mafana ohatry zao mba mitsangatsangana ty aminay fa ty aminay feno plage kely feno rano malalaka tsara azo lolaovana zay zao rehefa mirava amin'ny 4 arivo iny dia miaraka izay mianakavy kely dia mandeha kely eo amin'ny 10 kilometatra miala ny trano dia misy plage kely zay rano mandeha kely mahafinaritra kely zay dia anairery tsisy niza fa tsy zay mianaka aneo milalolao rano eo fa mafana moa ny andro dia androany zay rehefa nandehanakeo dia nisy olona hafa tonga ihany koa teo dia mitondra zazakely ry zareo dia zay zany rehefa eo dia sady milalolao rano eo no manao nitareo le makavaty dia le mitoraka le mifaninana le mitoraka an'le rano dia manao tety rano indroa intelo ohatry zany ny manao mifaninanakeo zany zay serfity ronono roneny ohatry zany serfiniena dia manipy vato ohatry zao vato fisaka dia le mitety rano le izy dia zay maharesy mavita 3 mihoatra ohatry zany ka le zazakely ty zazakely eo amin'ny 2 taona eo ngamba ohatran'ny Giovanny reny mahita anay maniplipy le vato dia veriny hoe rehefa mahita vato dia tsy ka mampina mipetraka eo amin'le rano mipetraka eo amin'le anatin'le rano mipetraka ohatry zao zany mivorina rano dia mipetraka eo ohatry zao fotsiny dia taoriana le zazakely dia naka vato amin'izay le zazakely dia nanitorano ohatry zao tena hita amin'ny masoko mihitsy nandalo teo amin'ny lohany mampina ohatry zao le vato tena raha kely fotsiny zany raha toke centimètre vivi dia teo amin'ny firifany iny vato be iny no vato ngeza zakany tanany zaza
mitorano le zaza ohatry zao le reny akitoraka vato ny kilalao fa tena hoe tena taitra tsy nateny inona zany hoe ry alavy mijery anazy divo-janahary raha tsy zany tena naratra mihitsy na sanatriany amin'ny maso zany no voa na any amin'ny firivana na zavatra zany ratsy be satria tena hitako mihitsy ny aingan'le vato le zaza tao aoriana kely tena toraka ohatry zao de zao zay nitsy voavimbelona hoe misaotra ny amin'ny fiarovan'Andriamanitra satria raha kely fotsiny centimètre fotsiny no nisaka tamin'izany de tena ratra tsy ratra ny tao anatin'izany ny diran-doza ka niany izy voavimbelona de zao ny arovan'Andriamanitra anay teo tao anatin'izay zava-nitranga zay. Inona no azonao omena amezam-voninahitra n'Andriamanitra, inona ny azonao ambara ianao koa mila manome voninahitra n'Andriamanitra de ho hitanao ny voninahiny izay mbola ho asehony anao indray. Halleloia. Inona ary no azonao ambara ao anatin'ity heri-ty ianao afaka manoratra de ho vakiko eto ny témoignage-nao. Halleloia. Fa ao anatin'izay meno finaritra atsika andao ataontsika tira mahafinaritra be ty ho voninahitran'Andriamanitra mbola fahasoavan'Andriamanitra daholo zao ioanantsika fahasoavan'Andriamanitra zao fahavelomantsika zao fahasoavan'Andriamanitra na de ny hanina no haninao ny ray vilia telo vilia no haninao androany fahasoavan'Andriamanitra zao ataontsika izy zany ankasitrahantsika n'Andriamanitra no finaritra daholo. Alleluia. Tsy zay aloha le hira zay hira ataontsika aoriana ny toriteny fa ity le hira.
Alleloia. Fa soavan'Andriamanitra zao mahatonga atsika ho zanany zao e. Tsisy afaka nanome toky atsika mihitsy, tsisy afaka tena amintsika hoe tsy maintsy zanak'Andriamanitra tsika. Fa soavan'Andriamanitra izao rehetrarehetra zao. Isaorana azy zany ary. Ho azy rery mandrakizay voninahitra. Alleloia. Dia misaotra anao izay manoratra témoignage fa vitako misimisy ihany reo Alleloia. Andriamanitra maly fidianao. Alleloia. Loha tsika maky témoignage izy no nanoratra tato voalohany. Ary misy commentaire tsy hitako ato fa hitako ary amin'ny retour quoi. Rahalahy Thierry Berthelon nanoratra voalohany oui rahalahy Thierry hoe ma journée est finie, elle était reposante. Tout s'est bien passé, pas de mauvaises nouvelles. Gloire à Dieu. Amen. Merci Thierry. Ahoana izy raha zany Sylvie nasaotra ny ranambavy soamevaka izy. Dia ozy zoky soameva tena josy malala tompo sabata fa vita somatsara ny tontolo andro na sy fahasalamana trantry sa ivavoarazy mbola velonaina somatsara isika menakavy tongeto tsara anao zay varay malala tompo sabata. Alleluia. Amen. Ozy ranambavy berta atsarivana amin'ny zandry fitio izy zay misaotra ranambavy berta. Alleluia. Ozy raha zanaso Sylvie misaotra ny ranambavy soameva izy. Ao izy raha latojo ny tontolo andro androany dia soroko antsosy fa nilama ohatra ny any am-piangonana ny asako androany vita daholo izay nikasaiko natao faly be za dia raha Jesosy nomba sy niaro ary nanomeny sakafo saza ho any amenakavy kely. Alleluia. Mankasitraka ny raha latojo. Ozy ranambavy ama hoe voninahitro n'Andriamanitra ihany fa nomeny tombonandro tratran'izao fotoana izao tontolo sa izay natao rehetra ary feno fahasalamana sy fiarovany ny ankonana. Alleluia. Voninahitra ho azy rery ihany. Amen. Alleluia. Saotra ny zoky am. Ao zay ranambavy Erika. Alleluia. Dia raiko Jesosy fa nitantany ny dianay androany sady tena narovany ka tonga somatsara tsy nisy loza nakasika tsy nisy nakasika anay. Amen. So azy koa fa mbola nomeny sakafo saza fahasalamana arihery izay menakavy kely. Amen. Saotra ny ranambavitsika Erika. Ao izy ranambavy mihaja Jesosy mpandresy ny rahavaviny ihany. Dia raiko Jesosy nanome azy tanjakana fafy nanao ny asa fandaminana misaotra Jesosy amin'ny arovanao any menakavy dia mbola tafoana somatsara atatrano an'Andriamanitra ny voninahitra. Alleluia. Amen. Saotra ny zoky mihaja sika. Ao izy ranambavy Janine misaotra Jehova ny fitantanana ny tontolo andro tontolo androany fa nilama sy narovany tamin'ny ratsy mbola nomeny sakafo saza zay sy fahasalamana arihery. Alleluia. Amen. Ozy ranambavy Janine misaotra azy. Ao nandreo izy ranambavitsika Lina aty de Madagasikara. Alleluia. Misaotra n'Andriamanitra lehibe aho izy fa raha andeha hanao abonnement tamin'ny train an'izana Corolla tamin'ny internet aho amin'ny rentrée scolaire dia teo alomo ny tamin'ilay mbola ny zanako lamatoiny no nanaovana izany dia teo amin'ny 150 € ny abonnement hainao dia efa nivonona ny andoha izay ho azy rola avy aho fa rehefa nanao ilay izy dia kakabe fa juste hoe 10 € avy ny azo rola zany hoe 20 € ny fitambarana tsy nalo ny saiko dia niantso ilay sita hoe 20 € ny azo rola dia raina Jesosy nilamako ny tontolo andro tena 20 € zany nanao ny azo rola tena vita iny tompo zany zoky Lina nilama ny tontolo andronay ary vita somatsara izay nasaina natao dia mbola tafahoana soa atatrano ihany koa izay menakavy kely dia raina Jesosy voninahitra ho azy rery ihany. Amen. Tsara ny tompo mahafinaritra be zany fa dia arabaina. Alleluia. Ao izy Lovritina dia raiko sy saorako hatrany Jesosy ny amin'ny fiarovany sy ny fitantanany ny tontolo andronay menakavy kely androany fa nilama mbola velonaina tsy narary. Alleluia. Misaotra betsaka indrindra ranambavy Lovely. Marina tena moa zany nanao ina moa desite mandika ny témoignage koa misaotra ny ranambavy Marina tena. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny zandry soameva izy ranambavy Lina ihany koa. Ingvina Rodriguez indray. Alleluia. Dia rainy Jesosy malala ny tantana sy ny aro ny dia ny asa efa mianaka tonga soa somatsara ao an-tanà
rehefa avy niala sasatra kely dia misaotra ny Jesosy koa fa nisetana ray valizy nampitondrany Rodriguez olona andeha hody any Mada dia voaray soamatsara ihany koa tsisy verina dia ray aza nefa misy ankizy mody tahaka izany dia rehefa tonga any Mada dia azay efa very misaotra azy koa fa vita sy ny lamina tsara ny tontolo andro voninahitro n'Andriamanitra rery ihany. Alleluia, amen. Tsara be daholo zany, halleluia. Tsisy isaorana zokrina tamin'ny hira naminy tsomakirinina vita hatramin'ny rakitra fa efatra zany izy tsisy koy Kodanela misaotra ny Jesosy malala fa mbola nomeny tombonandro fahavelomana sy fitahina hatrany tady nomeny voisin légume frais be zay ato mamboly voky tsy mamboly voky fa tsara ny tompo voninahitra ho azy rery ihany. Alleluia, amen. Marina mihitsy zany mamboly voky tsy mamboly voky ao amin'i Jesosy. Hoy ranavavy ny Charline hoe direct Jesosy malala ny tantana ny dianay telo miafy sy niaro anay tamin'ny loza sy ny rofo rehetra. Misaotra azy koa tamin'ny sakafo nomeny anay ary mbola tafahoana eto amin'ny fotoana mavaka indray. Alleluia, amen. Alleluia. Misaotra ny sokisany Charline isika. Hoanareo izy marina tiana, ranavavy marina tiana. Isaorako Andriamanitra fa tsy may aho sy ny trano nahandro sakafo dia nanampy rano to dia ndrehatra be ny afo natratra ny plafond ohatrany naheno feo fotsiny aho hoe aza mipanika tonga dia nijanona ho azy fotsiny ilay afo tsy maintsy sakafo ny alarma fotsiny no naneno isaoran'Andriamanitra tsara ny tompo fa miaro anandritsika Andriamanitra. Alleluia. Aonandreo izy zoky azy azasika fatitsy misaotranao zay Jehovah Andriamanitra ozy izy navoazinao isa-maraina ny famindramponao taminay rehetra ary tonga eto amin'ny fandarana izay iain'ny teninao. Amen. Misaotra ny zoky azy ao izy Sokberta misaotran'Andriamanitra any menakavy nafinaritra ny tontolo andro ary lasa nanao fialan-tsasatra ny mpampiasa mba libra koa ny tena dia raina Jesosy malala. Alleluia, amen. Mafinaritra daholo zany Andriamanitra maly fitiana rehetra izay nijoro vavolombelona teo indray. Alleluia. Dia maherezatra any dia tahin'ny tompo isika tsirairay avy. Tonga ny fotoana inotsika ny toriteny mampandrotsika avy hatrany rahalahintsika Thierry Berthelot izay toriteny teny amin'ny teny frantsay izy dia raha nisy ny toriteny tamin'ny teny frantsay tamin'ny teny gasy dia adikany zoky marina tena amin'ny teny frantsay ho an'ny rahalahy Thierry Berthelot dia androany indray ho an'ny izay mety tsy dia mahazo teny frantsay indray dia misy hoavy indray marina tena andikanao amin'ny teny gasy amitina anao amin'ny teny gasy izay voalaza ny lahy Thierry Berthelot ato anaty toriteny. Thierry Berthelot, à toi la parole maintenant. Que Dieu te bénisse, Pasteur Rado. Merci pour la parole. Merci, frères et sœurs, pour votre présence. Ce soir, nous allons méditer ensemble sur Ésaïe 41, verset 10. S'il y a bien une réalité qui traverse les âges, les cultures et les générations, c'est celle de la peur. Voici le verset d'Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Bien-aimés frères et sœurs, ce verset est l'une des plus belles promesses que Dieu adresse à son peuple. Il nous rappelle que quelles que soient les épreuves que nous traversons, nous ne sommes jamais seuls. Dieu nous parle avec amour et nous dit « Ne crains rien ». Le verset commence par un ordre qui semble impossible. Ne crains rien. Comment ne rien craindre quand le médecin donne un mauvais diagnostic, quand les factures s'accumulent? La peur fait partie de la vie humaine. Nous pouvons craindre la maladie, les difficultés financières, la solitude, l'avenir incertain ou encore la perte d'un être cher. Pourtant, Dieu nous promet du réconfort dans ces mots tendres. Dieu ne nous demande pas d'ignorer la réalité, mais regardez bien le mot qui suit. Car, c'est le mot le plus important.
Dieu ne dit pas « ne crains rien car tout va s'arranger en 24 heures ». Il dit « ne crains rien car je suis avec toi ». Le remède de Dieu contre la peur, ce n'est pas la disparition immédiate du problème, c'est la présence du Créateur à nos côtés. Oui, il rajoute « car je suis avec toi ». Dieu orchestre tous les événements de la vie, nous accompagne dans les épreuves pour apaiser nos craintes et nos cœurs, pour nous encourager face aux incertitudes de la vie et de l'avenir. Nous pouvons nous appuyer sur la promesse que Dieu est avec nous pour affronter nos peurs et donner un sens à nos vies. Il dit aussi « Je suis avec toi ». Cela signifie qu'il marche avec nous, dans les vallées comme sur les montagnes. Il est présent dans les moments de joie, mais aussi dans les périodes de souffrance. Même lorsque nous ne voyons pas le chemin devant nous, Dieu connaît la route et nous guide avec sagesse. Et il nous indique, ne promène pas des regards inquiets. Il nous demande donc de ne pas être effrayés. Il décrit exactement notre réflexe humain. L'inquiétude fait partie à nous tous de notre quotidien. Crainte et peur touchent tout le monde. Ce peut être le chômage, les soucis au travail, les fins de mois difficiles, l'inflation, la maladie, les virus qui se développent, les bouleversements climatiques, le terrorisme, la sécurité, les guerres, le nucléaire et j'en passe. Avec la peur et l'anxiété, nous pouvons nous poser ces questions. Pourquoi? Quoi ou quand? Mais la question la plus réconfortante est qui? La réponse est Dieu. Personnellement, durant mon enfance, la peur était quotidienne dans notre foyer familial. Elle m'accompagnait chaque instant, parfois en me faisant douter de moi-même, parfois en m'empêchant d'avancer avec confiance. Le seul moment où je n'avais pas peur était lors de mes nuits pendant mon sommeil. Même aujourd'hui, il arrive que cette peur cherche encore à se manifester en moi. Cependant Dieu, par l'intermédiaire de soi-même, a su me guider. Désormais, mes pensées sont dédiées à ma chère épouse et à Dieu le Père Tout-Puissant. Grâce à Dieu, la peur n'a plus le même pouvoir sur moi. Lorsque la peur revient, je me tourne vers Dieu. J'ai compris que Dieu ne promet pas une vie sans difficulté, mais sa présence constante à notre côté. Grâce à lui, je peux avancer malgré mes craintes. Mon témoignage est que la peur peut nous accompagner longtemps, mais avec l'aide de Dieu, elle ne doit jamais nous diriger. Chaque jour, je choisis de faire confiance à l'Éternel, sachant qu'il est mon refuge, ma force et mon soutien. Alléluia. Ensuite, Dieu déclare « Je suis ton Dieu ». Cette parole nous rappelle que nous appartenons au Seigneur. Nous sommes ses enfants, aimés et précieux à ses yeux. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre veille personnellement sur chacun de nous. Dieu ajoute qu'il nous fortifie. Nos forces humaines ont des limites. Je te fortifie. C'est une action intérieure. Quand la peur nous paralyse ou nous vide de notre énergie, Dieu renouvelle nos forces spirituelles et émotionnelles. Il nous donne la capacité de tenir debout. Il arrive que nous soyons découragés, épuisés mentalement. Mais lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, il renouvelle notre courage et nous donne la force de continuer. Ce n'est pas par notre propre puissance que nous avançons, mais par la grâce du Seigneur. Il ajoute également « Je viens à ton secours ». Son aide ne vient pas toujours de la manière dont nous imaginons, mais elle arrive toujours selon sa volonté parfaite
et au moment opportun. Il n'est pas un spectateur passif. Il intervient. Il nous ouvre toujours des portes, envoie des personnes sur notre chemin et nous accorde sa paix. Pour appuyer, il ajoute aussi « Je te soutiens de ma droite triomphante ». La main droite, symbole de puissance, qui réunit la force et l'adresse, ici dans la Bible, elle symbolise aussi l'autorité et la victoire. Lorsque nous sommes soutenus par Dieu, aucune épreuve ne peut nous séparer de son amour. Quand nous sommes fatigués, que les choses ne vont pas comme nous voudrions, quand nous tenons difficilement debout, sa promesse est de nous soutenir et de nous relever. Sa main est un solide point d'appui. Appuyons-nous continuellement sur le bras qui soutient toutes ces choses. Lorsque nous sommes soutenus par Dieu Tout-Puissant, aucune épreuve ne peut nous séparer de son amour. Le Roi des Rois, Jésus-Christ, est notre grand secours, notre force. Nous pouvons aller à lui pour trouver les réponses, la paix, la sécurité et l'amour dont nous avons besoin. Il a connu lui-même la souffrance et la mort. Et il sait ce que nous traversons et il nous comprend. Faisons confiance en Dieu et trouvons notre secours en lui et non dans les hommes ou les idoles. Alors, frères et sœurs, retenons cette vérité. Nous n'avons pas à vivre dans la peur. Dieu est avec nous. Il nous fortifie et nous secourt. Et il nous soutient. Faisons confiance chaque jour à Dieu et avançons avec foi, car notre Seigneur est fidèle. Concrètement, dès demain matin, que ferons-nous de cette parole lorsque l'angoisse frappera à notre porte? Passons du regard inquiet au regard de foi. Et au lieu de répéter à Dieu la taille de nos problèmes, commençons à révéler à nos problèmes, la grandeur de Dieu. Et dire « J'ai besoin de ton secours », ce n'est pas un aveu de défaite, c'est le début de la victoire. Laissez Dieu être Dieu. Laissez-le vous fortifier et vous soutenir. N'essayez pas de porter une charge que nos épaules humaines n'ont jamais été conçues pour porter. Ce soir, vous repartez peut-être avec les mêmes défis qu'à votre arrivée, mais vous ne repartez pas seul. Le Dieu de l'univers s'est engagé avec vous. N'ayez pas peur de l'avenir, car Dieu y est déjà. Vivez le présent avec cette certitude ancrée dans votre âme, il est avec vous. Il est votre Dieu. Il vous fortifie. Il vous secourt et il vous soutient. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, nous protège et nous garde dans sa paix. À lui seul, la gloire, l'honneur et la louange. Jésus-Christ, Père Céleste, continue à nous protéger aujourd'hui et pour l'éternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, frère Thierry, pour ces belles paroles, pour ce beau sermon avec de très forts témoignages. Merci beaucoup et que Dieu te rende la grâce et que Dieu te bénisse. Et je te remercie aussi parce que c'est un verset que j'aime particulièrement et qui me touche énormément. Donc je te remercie de m'avoir donné l'occasion de l'enseigner aujourd'hui pour le bien de tout le monde. Merci beaucoup Thierry et continue à avancer parce que là on constate que tu avances vraiment bien, tu avances beaucoup avec détermination et continue ainsi et que Dieu te garde, que Dieu te guide. Alléluia. Amen. Donc papa il reste la Thierry. Alors misy teny mamy avy any aminao a dia mba agnaty amin'ny teny frantsay na dia teny mamy kely ray fotsiny ara pahirizana azy fa nareo tsy mahita tena tsara be reto zany tena voakasika misy tamin'le toriteny miteny rehetrarehetra ny phrase rehetrarehetra zay lazainy tao anaty toriteny dia
de tena mahafinaritra be natao hoe meno an'izy manakarena be zany le mankenina teny be le toriteny a sotra betsaka raharahatery a merci beaucoup merci infiniment de andaotsika rehetra mba anotra teny mamay mba ampahirezintsika ohatra tsika le mampahiry ny ankizy miteny gasy any a andao mba ampahirezintsika izy fa hita kosa izy hoe manao effort sa hono izy nareo tena hita manao effort izy a mahakasika be le fandrosony fandroana zay izy nytoriteny fa tena nafinaritra be le mba tikeo kely zany zoko maly anaty anahy mba ho voarainy zany fampahirezana zany fampahirizika daholo ny olona rehetra fa izy koa ampahirizika sy izy nyvoavoalo izy voavoandrindra vo mitoriteny eto a de za matsapa hoe mba hitako daholo ihany ny aneto matsapa hoe tena manao effort be izy mandroso be mihitsy izy a ary tena vo manatsara koa le toriteny de Jehova maly fity azy alleluia tena tiako be mihitsy ty verset mantsy a tena verset anisan'ny tena mahakasika ana manokana mihitsy io mahakasika ny foko za zany rehefa mba anaty ady anaty olana iny de misy verset a tena hoe tonga de mampahiry anao de io anisany rehefa mba kitraketraka sy kivikivy iny anao a de zao a mba vakio Isaia 41:10 io fa mahafinaritra mihitsy ny mampahiry antsika io hoe hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe alleluia hoy ny ten'Andriamanitra hoe aza matahotra ianao fa momba anao a alleluia zay fotsiny de efa tokony hampahiry antsika aza matahotra ianao fa momba anao a ary aza miherikerika foana fa zano Andriamanitra ao alleluia mampahiry anao sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanana kavanany fahamarinako ao halleluia amen alleluia misaotra anareo rehetrarehetra misaotra anareo amin'ny fampahirezana fa mino fa voarainy reny teny zay lazainareo reny dia Jesosy amaly fitianareo alleluia hitra amin'ny famelabelarana antsika androany ny ten'Andriamanitra amin'ny teny eto manao hoe aza matahotra ianao fa momba anao a inona moa ny azavana am'izany mahatonga an'Andriamanitra amin'ny teny aza matahotra de satria zao izy tena momba zany izy tena manohana atsika izy anatin'ny lalina zay lovatsika mahafinaritra be anay teny raharahatery teo hoe Andriamanitra tsy niteny hoe tsy andalolana alleluia fa Andriamanitra kosa niteny fa na olana inona no lalovana alleluia de zao izy miaraka amintsika amen tsisy tsy nandalolana tao amin'ny baiboly ra mpanompon'Andriamanitra eo fa ny tombony ho an'izy ireo de Jehova niaraka tamin'izy ireo alleluia hoy izy ten'Andriamanitra hoe aza miherikerika foana fa zany Andriamanitra iny moa dika le miherikerika foana le miherikerika foana eto tsy hoe miherikerika tsy zay le miherikerika foana hoe foana miherikerika fa ny dika le miherikerika foana de miherikerika amin'ny zavatra tsisy dikany mora miherikerika amin'ny zavatra tsy de manahoana aza miherikerika foana fa reo zavatra rehetra mitsango ireo amin'Andriamanitra de foana ireo aza miherikerika foana amin'Andriamanitra zany reo a tsisy tokony hamperikerika marina fa misy ny fotoantsika mandalo olana ngeza be fa eo anatrehan'Andriamanitra reo de kely dahoana io olanao io zao androany a ianao mietrehitra tena zaka mba manana olana indrindra amin'ny olona rehetrerera tany fa za teny aminao io olanao io kely foana io amin'Andriamanitra ninona amin'Andriamanitra no aza io fety ohatra teny Andriamanitra io fety de mamperikerika anao le miherikerika mantsy de zao ny tena marina ny plasin'ny Jehova eo anoloantsika alleluia ny tena marina mantsy Jehova eo anoloantsika mandrakariva izy manatrika atsika izy alleluia de raha voatra zany tsika tsy mibanjina azy izy miteny amintsika mijery de ho voavonjy ianao alleluia de raha vo tsy mijery azy tsika fa mitodika zay ianao ny atao hoe miherikerika mitady vahaolana hafa mitady irika hafa mitady isu hafa alleluia zay le tenen'Andriamanitra aza miherikerika foana alleluia alleluia
Alléluia. Amen. Tao am-baiboly tao na de mpanompon'Andriamanitra ngeza ary de mbola nierika foana, mbola nierika. I Petera ngery aby na tokony navitana teto ambony rano, Petera rery ny tokony ny olona teto an-tany ankoatran'i Jesosy na nandeha teo ambony rano. Fa nilatsaka izy rehefa nandingana indroa satria nahoana? Satria izy nierika. Nierika nan'iny izy nijery an'ilay ino moa zany le nijery an'le fisafotofotony ranomasina izy. Zay ny nierika. Raha tsy nierikerika i Petera na nandeha teo ambony rano. Petera nierikerika. Gideona zany nierikerika. Satria nahoana? Jehovah tena hoe momba anao tokoa ane ahy. Fa mbola tena nierikerika savy zao ve te ombany zao zangy kely indrindra nierikerika Gideona. Sara vadiny Abrahama nierikerika rehefa niteneniny anjely tela fa hitsotro zazalahy. Nierikerika io Sara hoe zany ve te mbo zavy io izy te mbo niteraka. Efa nitsara tamin'ny fomba mbehivavy ary i Abrahama koa efa tena efa antitra. Saul koa nierikerika. Nierikerika koa Saul mpanjaka. Ary efa tena hoe teo ny fahavalo Samuel mbola tsy tonga anao ny fanatitra de nierikerika Saul de nataony ny fanatitra izay tsy tokony izy ny anao azy. Eli koa nierikerika. Saika nierikerika daholo ny olona. Androany ianao tena tenin'Andriamanitra hoe aza mierikerika foana. Zao mantsy misy tantara mantsy io Isaia 1:7. Raha fotsiny vakitsika de mety tsy de manampy antsika tsara comprendre an'le izy. Vakiko roa le 10:10 de iverintsika any amin'ny 10:1 mihitsy androany. De azonao tsara ny tantara amin'izay fotoan'izay. Aza matahotra anao fa momba anao aza mierikerika foana fa zany Andriamanitra ao mampiry anao sady mamonjy anao. Eny, mitantana anao amin'ny tany nakavanan'ny fahamarina koa. Jehovah zany sady mampahery ao anaty zany izy sady mamonjy. Jehovah zany tsika zany anatin'ny vadiny Lota koa nierika, tena nierika mihitsy vadiny Lota, sotra ny $100. Alléluia. Jehovah zany tsika rehefa anaty aly tsy avela amin'ny fotsiny eo. Alléluia. Da aza mierikerika ary misy mandefa misy zako mbola mierikerika. De androany tsy be de nierikerika. Jehovah nge tsy mibedy atsika hoe nierikerika. Fa miteny atsika izy manomboka androany aza mierikerika tsony. Fa manino tsika nierikerika? Tsika nieritreritra fa tsy manana Andriamanitra tsika. Wazavaiko mantsy io rehefa avy eo. Mampahery anao izy. Jehovah zany tsika rehefa anaty olana de Jehovah sady mampahery atsika fa tsy hoe mamonjy fotsiny. Io olana io tsy zakanao raha tsy nampahirezan'i Jehovah ianao. Alléluia. Tsy zakanao io raha am'izao fotsiny. Fa tadidio io olana iainanao io misy olona manana rôle io. Efa any amin'ny 18 izy zao, tsika miteny zao. Efa le efa any amin'ny 18 izy zao. Fianao tsy any amin'ny 18 zany, mbola tsy any amin'ny 19 koa raha tsy any amin'ny 20. Fa eo ianao eo amin'ny Jehovah. Alléluia. Any amin'ny trano Nataly zany 18 zany atsika zay tsy mety tsy mahalala fa misy olona teraka taty andafy de tsy mahita zany 18. Any amin'ny 18, any amin'ny adaly zany, any amin'ny trano Nataly. Fa ianao tsy makany. Satria ianao anatin'io aty ao pairesin'i Jehovah. Ary jerena hoe tokomeny Jehovah, tany, zaho izy mitantanao amin'ny tany nakavanan'ny fahamarina. Ny etiny tena Jehovah itenena zany zany eo izy. Raha misy fomba fiteny ianao zany koatra mikiavivy. Mikiavivy ianao rehefa le tsy zatra zatra. Fa rehefa tena ozy ny olona izy efa izy ny tena havanana amin'ity zavatra ity. Jehovah tena havanana. Tantananao havanana amin'ny fitantanana Jehovah. Zao ny ity tantara ity azavaiko kely anareo ity. Zao zany ny zavatra mitranga. Lasa andevo 70 taona tany Egypta, azava tany Babilôna ny zanak'Israely. Satria nanao zavatra
Jeremia dia efa nilaza aloha io ny zanak'Israely ampahireziny io zany any Babilôna, any amin'ny tany fahababona. Any amin'ny tany fahababona. Jehova na dia any amin'ny tany fahababona ary ianao, tsy Jehova akory ny babo fa ianao, fa Jehova kosa miaraka aminao any. Jehova tsy manadino anao any. Na dia any amin'ny tany fahababona, tsy ao a Jerosalema, satria Jerosalema efa niravana. Ny babona aloha ry Daniel sy ry Sadraka sy ry Mesaka sy ry Abednego sy ny sisa. Dia avy eo niverenan'ny Nebokadnezara no ravaina amin'izay Jerosalema, dia ny pitehana Jerosalema, dia ny babona ny olona. Zao ry havana malala. Any amin'ny tany fahababona Jehova miteny amin'ny zanak'Israely io, satria fantatry Jehova ny tahotra ny Israely. Zao ny zavatra nitranga. 70 taona ireo zanak'Israely nitsahatra ny hira, nitsahatra ny fifaliana. 70 taona tsy nisina fifaliana, tsy nisina hira fiderana. Ny zanak'Israely tamin'ny Babilôna tsy nahazo ny hira fiderana. Mba azonao an-tsaina ve zany? Tsy afaka niderana Andriamanitra. Ny zanak'Israely amin'ny Jeremia 5:20 eva kitsika efa Jeremia 5:20 andiny fa 1:20 andiny fa 9. Jeremia 5:20 andiny fa 9 aloha, satria fahatanterahany faminaniana mantsy ity fahababona tany Babilôna ity, fa tsy hoe babobabo fotsiny tany fa efa faminaniana. Dia hoy izy Jeremia ny tenin'ny Jehova tamin'ny Jeremia 5:20 andiny fa 9 zao no lazain'i Jehova tompony maro: noho ny tsy nihainonareo ny teriko dia indro ampanalaiko ny firenena rehetra ny avahatra sy Nebokadnezara mpanjaka amin'ny Babilôna mpanompoko. Mbola mpanompon'ny Jehova daholo ireo, ambany fifehezan'ny Jehova daholo ireo, fa reo nalainy mihitsy Nebokadnezara hoe andana baboy. Hoy Jehova: aroetiko kamely ity tany ity sy ny mponina mba amin'ireo firenena manodidina azy rehetra zao, ary ariga tokoa ireo ka ataoko ho figagana sy zavatra mampitsiritra sady ho rava mandrakizay. Ary atsahatro aminy ny feo ny faly, ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, dia ny feo mipapakatra sy ny feo ny ampakarana, ny feo ny vato fikisoam-bary ary ny fahazavan'ny jiro. Ary ity tany rehetra ity dia ho foana solao, ary ireo firenena rehetra dia hanompo mpanjaka amin'ny Babilôna 70 taona. 70 taona. Efa teny faminaniana izany ny nahazo zanak'Israely teto. Zao anefa Jeremia 5:20. Jeremia 5:20 andiny fa 10. Na dia ho avela ho babo aza ny zanak'Israely. Dia mbola hozy ihany ny tenin'Andriamanitra. Jeremia 5:20 andiny fa 10. Fa zao no lazain'i Jehova: rehefa tapitra ny 70 taona ny amin'ny Babilôna, dia hamangy anareo fa ho tanterahako aminareo kosa ny teniko tsara ka abodiko amin'ity tany ity anareo. Fa izaho malala ny hevitra iverako anareo Jehova, dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza, mba hahatonga fiadanana, mba hamenareo fanantenana ny amin'ny farany. Alleluia. Zany hoe zao zany ny zanak'Israely io efa fatanterahany faminaniana, efa tsy maintsy lasa babo izy. Nitsahatra ny feo mpifaliana, nitsahatra ny feo fiderana, nitsahatra ny feo fikisoam-bary izy sy ny hazavan'ny jiro ao amin'ny tanin'ny Jerosalema. Any Babilôna mitoman'ny zanak'Israely. Mitomany satria maninona? Malelo an'i Jehova. Mitomany satria maninona? Mieritreritra fa lavitra an'i Jehova. Jehova nefa tsy lavitra azy, fa Jehova mijery azy, ary Jehova mbola momba azy ao anatin'io adiny io. Raha tsy nomba any Jehova ireo, maty daholo tany Babilôna. Fa nomen'i Jehova hery ireo. Ny zanak'Israely nge raha malala na dia babo ary tedinareo rehefa le any tany Egypta, le niaiko mihitsy ny Egyptianina fa ny vehivavy Hebreo matanjaka be mihitsy rehefa miteraka. Zany nge fomba ny Jehova: na dia babo azy ianao, omeny hery azaka ny fahababona. Tsara ngeravana Jehova, ary mbola ampanantenainy koa ianao, fa tsy manary ianao izy. Mbola ampanantenainy ianao, fa momba anao izy. Zao ny zavatra nitranga.
ny navelan'Andriamanitra ihany koa ny zanak'Israely gahatra 70 ino zany hoe babo andevina amin'ny 70 taona satria izao misy didin'Andriamanitra zay ty zany tsara fantatrareo ty zavatra ty mety mbola tsy fantatrareo angambany izy ty any amin'ny boky Levitikosy any Levitikosy toko 5:24 misy didin'Andriamanitra tahaka an'izao fa ny taona fafito kosa ho tena fitsarana ho an'ny tany de sabata ho an'ny Jehova azo mamafy amin'ny taninao ianao azo mamboatra ny sahanao isaky ny 7 taona de tsy ambolena mandritra ny herintaona ny tany mba hanino mba azo aina vaovao indray ny tany de ny volo voaka avy eo indray tonga de tsara be daholo indray zay zany Andriamanitra zany ny teny tamin'ny zanak'Israely hoe rehefa isaky ny 7 taona de misy herintaona tsy ambolena isaky ny 7 taona misy fitsarana foana amin'ny fafito tsy ny andro sabata ihany amin'ny fitsarana isa-taona ihany koa de nataon'Andriamanitra dedin'Andriamanitra mba ahasoa ny tany aina de ny tany ambolentsika io ala mila fitsarana azakivy ianao ndray misy fitsarana kely mihitsy io fandraranao io ohatra misy fitsarana kely zay tsy hoe tapitra ny famatsiana ny fiainanao fa tian'Andriamanitra iavao indray ny vokatra avy eo fa zany lalàna ny tany mihitsy zany lalàn'Andriamanitra nataon'Andriamanitra am'izay ny didin'Andriamanitra zanak'Israely mba hitsahatra isaky ny 7 taona mba tsy hamboly zao nefa ry havana malala nandritra ny 700 taona ny zanak'Israely mahafilobe tsy nanaja le 7 taona io fitsarana isaky ny 7 taona io fa namboly foana gourmand be zany zanak'Israely misy fotoana ngery havana malala Andriamanitra etretika fa mila vanina mila voatsiara fa Jehova Andriamanitra rehefa miteny aza atao ty zavatra ty de tena aza atao iny zavatra io fa mahasoa atsika ny tsy fanaovana an'iny ny anton'le 7 taona fitsarana le isaky ny 7 taona de mitsahatra tsy ambolena aloha ny tany mahasoa ny tany mihitsy le izy tsy mangena nanao ny tany de ozy izy tena rano ka mba hisy fitsarany ny tany tantara faharoa nge fa kitsika veto fa mety mbola tsy hainao mantsy zany tantara zany fa misy ifandraisany amin'ity Isaia ty ihany le izy tantara faharoa toko fa 4:30 andininy fa 20 nge vakitsika tantara faharoa toko fa 4:30 andininy fa 20 ary ny olona sisa tsy maty sabatra de nentiny babo tany Babilôna ka tonga mpanompo azy sy ny zanany reny mandra-panjakan'ny mpanjakan'ny Persia anatanterahany tenin'ny Jehova nampilazainy Jeremia mandra-panonotry ny tany ny sabatany fa tamin'ny andro rehetra zay nahafoanany de natsahatra ny tany mba hanonitra sabatany mandritra mandra-patapitra 70 taona hitanareo tany io le 70 taona tany Babilôna io sady sazo any zanak'Israely satria nadira tena antren'Andriamanitra no naralotin'Andriamanitra ihany koa io 70 taona io nitsarany tany taiza ny zanak'Israely zany rababo tany Babilôna de tsy namboly ry zareo tsy niopo ry zareo fa babo fotsiny nefa ny hinana sy ny sotro fa babo fotsiny fa ny tany tao Jerosalema ny tanin'ny Israely nitsahatra nandritra ny 70 taona fa maninona 70 taona nanonitra lasa ho ansaiko nahitany hoe raha le olona tsy mitandrina sabata efa 2 volana 3 taona tsy mitandrina sabata mbola izy fanonerana nenareo fa tareo tena marina zany teniko zany andao tandre manisakerinandro ny sabata fa sy tena azo hery sika revanao fa ny zanak'Israely tsy nahitany tsara ny 700 taona io de hoe ao fa 70 taona fanonerana an'iny nanonitra an'le isaky ny 7 taona tsiaritra zay tsy maintsy nazavaiko taminareo satria rehefa tena babo tany zany zanak'Israely tany Babilôna de sady namita ny fahababony fa fotoana anankiray koa zay le tenen'ny Jehova teo hoe fa za manana hevitra heverinareo hitondra fiadanana fa tsy loza ny fahababonao io nge ry havana malala misy fotoana nge anao ry havana malala ohatry ny miditra hôpitaly mihitsy ianao misy olona tsy afaka ianao an'Andriamanitra izy raha tsy eo ambofandrinany hôpitaly miasa foana misy fotoana ianao hoe tsy mba akaina zany tsy akaina zany ianao raha tsy mody marary kely mihitsy ianao
nefa ny mahasoa ny vatanao iny no zay fa maninona ry anao mivavaka nefa zahako mbola marary ka aloha tsy tsahatra mihitsy raha tsy marary kely Jehova ngeravana io mafy fa mahery angeo Jehova antsika io de zao am'izay ifampidiran'le am'le Isaia 1:7 Jehova zany ozy izy mamanay zay en 2 temps 3 mouvements isaky metsika hoe efa tiananao zavatra de misy zavatra miaravita de vita doana fa en 2 temps 3 mouvements de zao zany ny fahababola vita ny trosa teo anatin'Andriamanitra voaloha fa ao anatin'izany nalarotan'i Jehova koa 7 taona nanasoavana ny tany amin'ny Israely. Za miteny anao androany enao mody mandalo ady io enao ohatry mandalondalo problème io ohatry mitsahatra ve famoazana ohatry mitsahatra ve fiakaran'ny vokatra aza matahotra an'izany ianao aza mierikerika foana manomboka androany ianao ampianarina tsy erikerika foana nafinaritra ny teny rahalatery teo ny teny rahalatery de zao betsaka ozy izy ny adi-tsaina de betsaka tokoa ny adi-tsaintsika ny farany volana ny karama ny ofatrano Alléluia. Aso misy verset zay de davy koa anapika le verset teo nisy verset de davy zay vao hitako Leviticus 4:20 evaka itsika 4:30 Leviticus 4:20 4:30 ao anatin'le fanonerina ny teneniko anao teo ary amin'izany tany zany de anonotra ny sabatany amin'ny andro rehetra zay afoanany ary amin'ny tany ny fahavalonareo ianareo de hisahatra ny tany ka anonotra ny sabatany amin'ny andro afoanany rehetra ny tsarany hosolon'izay tsy ny tsarany tamin'ny sabatanareo raha mbola ninonona teo ianareo zao hitanareo le sabata hitsahatsika reny reny tsy maintsy mbola honerantsika reny eo arivo de za zany mitenareo androany mitandrema ny andro sabata Alleluia tandrema ny andro sabata fa tsy tian'Andriamanitra ho foana reny ary tsy tian'Andriamanitra isobangy reny misy fotoana zany ianao mety hanonotra ny reny de impiry zany am'izao zany tokony honeranao raha ianao io de zao am'izay ary ny zavatra nitranga natahotra am'izay ny zanak'Israely rehefa tany Babilôna zao mantsy ry havana ravaka itsika ny manomboka amin'ny 4 amin'ny Isaia 1:20 Isaia 1:20 evaka itsika Isaia 1:20 4 iza moa nanao sy navita izany sady miantso ny tanàna kamaro hatramin'ny taloha izaho Jehova ny voalohany nianatra amin'ny farany de mbola zany izy ninoso ozy izy nahita karaiky tahotra torakofotra amin'ny vazatany miheno tsara mareo manomboka eto ninoso nahita karaiky tahotra torakofotra amin'ny vazatany de nanatony izy fa tonga samy nanampy ny namany avy izy rehetra ary samy nilaza tamin'ny rahalahiny avy hoe matoki koa de ny mpandrafitra napahery ny mpanefy volamena ary zay nandama tamin'ny tantanana napahery izay nively tamin'ny riandrina ka hoy izy miantso ny soloto tsara ity de nomboana mafy tamin'io izy fa tsy ozony koa zany zao ny zavatra tsara fantatrareo raha voalaza an'le tenin'Andriamanitra tary amin'ilay Jeremia teo de tsy ny zanak'Israely rery no mibabo tany Babilôna raha nanaraka tsara ianareo fa nisy firenena hafa koa babo ho ny tenin'Andriamanitra sy ny tanàna manodidina tsy zanak'Israely rery zany ny babo fa hatramin'ny tanàna manodidina ny Israely de ny babon'ny Nebokadnezara daholo inona am'izay zavatra nitranga rehefa tonga tany samy niantso ny andriamaniny ny olona rehefa namalala de zao vo tsy manan'Andriamanitra tsy milamina ny olona raha vo tsy manan'Andriamanitra ny olona zany to de tsy milamina to de matahotra vo hoe tsisy Andriamanitra zany nge mahatonga ny zanak'Israely vo niakatra tany tendrombohitra Mosesy de vo andro Mosesy nanomboka lasa nanomboka nanefy ombola kely volamena ny zanak'Israely fa ina ny antony zany satria matahotra ny zanak'Israely tsisy Andriamanitra ino izy efa lasa no anao Andriamanitra ao atsika tena anao Andriamanitra aingana vitana farak'izay aingana ny ombola kely volamena de nomena voninahitra aingana mba hiseo ny voninahiny satria ny olona vo tsy manan'Andriamanitra de matahotra satria fantatry ny olona fa ny heriny de kely fa mila hery ambonin'ny heriny izy
de mila andriamanitra de zao ny zavatra mitranga tahaka izany nataon'ny olona tamin'ny tany babitany ny olona firenena hafa babitany Babilôna samy mifampiantso aingana de ozy izy le tenin'andriamanitra ninosy izy nahita karaiky tahotra torokovitra vazatany de nanatiny izy ka tonga de nanampiny namany avy izy rehetra ka samy milaza tamin'ny rahany hoe matoky ny fampahery zany ny olona zay matoky fa anao andriamanitra sika mankorazy ianao hoe tamin'izany ny olona zany ny olona hafa firenena izy samy tenany ihany no mifampahery ny zanak'Israely le tsy afaka mifampahery izy samy tenany fa Jehovah Andriamanitra mihitsy ny nampahery azy sambatra ry zareo de ozy am'izay ten'andriamanitra samy nanampiny namany avy izy rehetra ka samy milaza tamin'ny rahany avy hoe matoky kolom-pandrafitra izy de nampahery mpalehy volamena vita zany ny anjaran'ny mpandrafitra anao andriamanitra eo anao le andriamanitra hita maso eo anao sampy eo satria tsy milamina ho an'ny olona lava tsy misy andriamanitra mpandrafitra tonga de nanao de nitokana iny nampahirezana ndray mpalehy volamena anao ny anjarany de vita ndray zay ary izay nandama tamin'ny tantanana le mampalamany le izy ndray zany le kosehana alama le sampy nampahery tamin'izay very tamin'ny rindriana zay natonga le sampy hitsangana atao zay ampitsangana an'io andriamanitra io ary hoy izy miantso ny soloto tsary ty jerena zany ny sodira sy manapetapetaka rehetra am'le sary andriamanitra de mety io fahatsarano am'izay tena tsangana aingana le andriamanitra de notomboana mafy tamin'ny omby fantsika andikan'izany omby masina fantsika mba tsy ozongozana satria nahoana so de tsy ozongozana natao zay anangalana an'le andriamanitra io aingana de ny fantsihana so de lasa so de mianjera so de miozongozana mba ahafahana maninona ahafahana manana toky am'izay manana andriamanitra sika manana hery sika misy mitatsika sampy zany fa ozy izy Jehovah za tsy mila fantsihana halleloia za tsy miozongozana halleloia zao ny ten'andriamanitra de nomboa mafy tamin'ny omby izy mba tsy ozongozana andininy fahavalo mba tiako marianao ty ten'andriamanitra ty mario am-baibolinao ty andininy fahavalo ty ozy ten'andriamanitra fa ianao kosa ry Israely mpanompoko halleloia tiako iteny io zany ny olona rehetra manao andriamanitra aika tatera mihitsy vity no vita fa tsisy andriamanitra tsika atsakano am'izay rahalahy fa tsy fa sao de mianjera tafa mijoro tsara le andriamanitra tsika sao de lasa io ka mianjera io de tsy manana latsotsy izy de lasa io fozisy Jehovah fa ianareo kosa fa ianao kosa ry aingonirina fa ianao kosa ry Berty Sava fa ianao kosa ry razana so Sylvie fa ianao kosa ry Erika Raik halleloia fa ianao kosa ry Marina Tiana mpanompoko zay le ten'andriamanitra ty vavano fa ianao kosa ry Israely mpanompoko sy Jakoba izay nifidiko taranaki Abrahama sakaizako ianao zay efa nitataniko avy tany amin'ny farany tany sy natsoky tany antsisy ny kanilazako hoe mpanompoko ianao efa nifidiko fa tsy mbariko ianao kosa aza matahotra fa momba anao ary aza mierikerika foana fa zany andriamanitra ao alora hitady andriamanitra raha mianjera iny de mbola manao anankiray indray mitady ohatrany tsy de mitady ilalahy fa izy reny no andriamanitra iny andreny ataotsika androany so de tsy tazona tsara ny fantsika reo atao mbatsaratsara le endrika izy so de tsy mitady mierikerika zany fa ianao kosa halleloia tsara le tena fa ianao kosa ry tojo fa ianao kosa ry amo fa ianao kosa ry Sylvie halleloia ianao tsy mierikerika am'izany satria zao ny andriamanitra tsy mila fantsihana vao mijanona aminao ny andriamanitra tsy mila fatorana vao mijanona aminao fa izy mihitsy tsy miteny zany andriamanitra aza mierikerika foana mitantana anao tsy mandaona mafoy ianao inona ny tsy efa nitenen'andriamanitra taminao nga hainao mbola nampiasa fantsika anankiray hitazomana an'andriamanitra zany fa andriamanitra mihitsy miteny hoe za eto an'ianao za tsy manary anao za momba anao halleloia na anaty tany fahabapony ianao am'izao fotoana iainantsika zao mandalo olana ianao tsy mandalo ady za te teny aminao androany manomboka androany za mijery an'io ady io fa manomboka androany mijery an'andriamanitra halleloia averiko koa ty tantara kely mahafinaritra be anaty
efa hatramin'ny ela be ty tantara ty teny foana efa mitory-teny aho. Ny zazalahy kely nandeha ny lalao tena ratra izy nienjera tena ratra de tena naratra tena voatsapoky ny hazo mihitsy ny tongony de miboba raha be de niantso vonjiny ny zazany aranaka aminao tamy de nibataina am'izay izy entany amin'ny dokotera de mijery le raha mivoaka amin'ny tongony tena parary be mihitsy tena kivy izy mahita an'le ratra amin'ny tongony. Rehefa tonga atao amin'ny dokotera izy de ozy am'izay ny dokotera ampy zay nijerenao an'io ratra io a manomboka androany manomboka zao za am'izay jerena za kosa izy le dokotera ikarakara ny ferinao manomboka eo tsy mahazo mijery an'le fery tsony le zazalahy fa raha vo mijery de kivy sady marary mangefiry manomboka izy de mibanjina ny dokotera i dokotera le kosa mibanjina ny feriny. Alleloia, riavana aza mierikerika foana ianao mpanjiny Andriamanitra mandalolana ianao androany eny tsy manday tsy miaina eto tany tsika raha tsy mandalolana aza miery za dinga mba tsy tian'Andriamanitra atao mandalolana foana tsia na ny mivavaka na ny tsy mivavaka zao mandalolana araka tendra anaty eri teo izy tsy miteny hoe tsy andalolana ianao sy mandria izy tsy miteny hoe tsy andalolana ianao lovritina izy tsy miteny hoe tsy andalolana ianao miantanirina izy tsy miteny hoe tsy andalolana ianao nabavy Linasy nabavy Salinina izy kosa miteny za mampiry anao sady hamonjy anao ary mitantana anao amin'ny tany nakavana ny fahamarinako manomboka androany saintsainy foana zany teny zany de manomboka androany aza avela iteny aminao arak'le teny raharaha tery teo mahafinaritra be aza avela mihitsy ny ary aza miteny ianao hoe le ingeza be ty olana ty Jehova fa mitenena am'le olana ianao hoe ingeza be ny Andriamanitra. Halleluia, hotain'ny tompany antsika remina fa voarainao zay afatra zay raha do kila deo iny compte raha misy aminao maniry izara fahatsapana iny anakasika anao androany afaka miditra ianao afaka manao appel direct eto amin'ny live ianao misy an'le cliquer kely akaiky le partager hoe cliquer ianao de mipotra eo io de rehefa cliquer ianao io zavatra io de tonga dia afaka miditra mivantana eto amin'ny écran eto anao manao fa metimety fa mipotra sary eto amin'ny télé. Halleluia, raha tsy zany de afaka miantso amin'ny messenger ianao de miditra mivantana ianao dia mizara fahatsapana amin'ity androany ity. Efa ao sady ny mpizara fahatsapana. Halleluia, efa nasolofa tsy tafiditra indray izy teo. Halleluia, efa misy mpizara fahatsapana teo dia ndao rehefa pansotsika zay zara fahatsapana ndraso asina sary Halleluia. Raha ohatra ary ka efa ao ranabavy Ingvila Rodriguez de minanao fitenenana ina azonao ambara ina azo lazaina anao fitenenana. Jesosy amintsika rehetra de mankasitraka anareo raha mianaka ihany koa tamin'ny tenin'Andriamanitra tena mampahay be ny voalohany indrindra nareo ny tena nakasika de le tenin'ny raha anadahy frère teo iny le hoe tsy hoe kory tsy handalo olana fa betsaka ny zavatra betsaka ny ady-saina raha amin'ny fiainantsika ity fa tsy tokony hibanjana an'izy zany tsika fa de hibanjana an'Andriamanitra foana tsy hovariana mijery amin'ny olana de ny olana sy problème ny fiainana ihany koa tsy efa mena lanja be zany ady lehibe le olana fa Andriamanitra no ataontsika hoe lehibe ny Andriamanitsika. De le fieritreretana koa zany taka ny hoe Petera zao olona tokony hoe faharoa amin'ny olona nandeha tambony rano fa ny eritreritry Petera vao nanao an'izany nivrany de lasa nilety de tsika koa zany tsy tokony hanao an'izay fa metraka foana hoe lehibe ny Andriamanitsika de hoe na de afa any anaty fahababoana koa tsika de Jehova Andriamanitra any miaraka amintsika izy sady mampahery izy mamany olana. De zay tena nakasika tenao pastera de le farany koa le hoe
olona vao tsy manana an'Andriamanitra dia mifeny tahotra. Tahaka izany zao ny zanak'Israely vao hoe tsy teo i Mosesy dia ilay namorona an'ilay sary olona kely-bolamena nataon'Andriamanitra satria tsy natody amin'ny fomban'Andriamanitra azy. Dia isika izany manomboka androany dia tena hoe mianatra an'izay hoe miaraka antsika foan'Andriamanitra na ao anaty ady izy hoe mampalahelo antsika, izy koa mamaly antsika fa mila zany tsika mahatika hoe lehibe ny Jehovah dia amantsika. Izay ny tena nakasika pasitera dia tahiny Jesosy daholo. Amen. Halleluja. Mankasitraka ny anao ranavavy Aingonirina Rodriguez tanaty izay fizarana fahatsapana mamy be zay. Andriamanitra manaka pasaovana ane amaly fitianao dia mitombositra sy fahasoavana trany dia maheleza foana amin'ny asan'ny tompo mamy be mihitsy fizarana fahatsapana sady tena feno. Halleluja. Dia mitombo fahasoavana sositra trany dia Andriamanitra ane amaly fitianao. Halleluja. Apiditra olona fa manaraka indray aritsika izara fahatsapana manaraka. Ranavavy Marina Tiana, anao ny fitenena inona ny azonao ambany, inona ny azonao lazaina? Io makasitraka pastera dia makasitraka anareo mirahalahy. Tena nanamarika androany ary fianarana azoko tsara androany ary hoe sabata izay dindrantsika dia miratsika iny eo amin'Andriamanitra, ampatsiahivan'Andriamanitra antsika iny zany dia tsara kokoa isaky ny sabata dia aleo zany mitsahatra rehefa Andriamanitra mihitsy miteny hoe mitsahatra dia mitsahara Andriamanitra ny tompony lamina rehetrarehetra. Izy ny nanao ny tany izy pastera teo dia ainy ny antony hoe mila mitsahatra ihany koa ny tany, mila mitsahatra ny sabata fa ampatsiahivan'Andriamanitra antsika zany indray dia aleo tonga dia mitsahatra rehefa tonga ny sabata. Dia faharoa nanamarika anahy hoe le teny rahalahy Thierry teo hoe tsy heritsika amin'ny ady izay atrehantsika na mandalo ady tsika na fiainana babo na misy fiandriana tahotra isan-karazany, facture, aretina hoe miambina daholo zany zavatra rehetrarehetra dia tsy tokony atahotritsika fa eo anelantsika foana Andriamanitra manome hery antsika. Tsy ny zavatra marary antsika no tokony jerentsika fa Andriamanitra no tokony fanjintsika. Dia fateny farany Andriamanitra no miahantsika, Andriamanitra no mamonjy antsika. Tsika tsy mila zavatra, tsy mila fantsika zany Andriamanitra antsika fa izy no efa eo, izy no efa manome toky antsika hoe hijery antsika, mitazona antsika dia tsy tokony herikerika zany tsika amina sampianina zavatra banga fa Andriamanitra mibajintsika. Dia makasitraka indrindra anareo dia tany tompo daholo dia vameny daholo. Halleluja. Amen. Mankasitraka indrindra ranavavy Marina Tiana tanaty izay fizarana fahatsapana mamy be zay. Andriamanitra manakira pasaovana ane amaly fitianao dia mitombositra sy fahasoavana trany maheleza foana amin'ny asan'ny tompo mamy be fizarana fahatsapana dia Jesosy ane mpitombo ositra sy fahasoavana ao an-trany dia maheleza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleluja. Hiditra indray tsika amin'ny mizara fahatsapana manaraka. Halleluja. Mbola misy ato izy indray ary ny mizara fahatsapana manaraka eo. Halleluja. Raha ohatra indray ary efa ao indray ary ny mizara fahatsapana manaraka. Raha latojo menanao fitenena ina azonao ambary, ina ny azonao lazaina. Ta Jesosy daholo tsika rehetra misorapetsaka anareo mirahalahy tamin'ny toriteny na kasika na pahery tena nafinahitra be. Merci beaucoup encore frère Thierry pour le bon sermon, c'était très encourageant et très touchant. Merci beaucoup. Et tena nafinahitra ny toriteny nakasana voalohany aloha le hoe aza mitaraina amin'Andriamanitra ianao hoe manana olana ngeza be Andriamanitra fa tenena amin'ny olana anao io hoe manana Andriamanitra ngeza be Alleluia na pahery. Dia lehibe koa tena nahafinaritra anahy le hoe nitahotra et ça fait partie de la vie ohatrany hoe efa eo amin'ny fiainana foana efa misy tahotra kely foana ny fiainana fa rehefa Andriamanitra momba anao dia Andriamanitra no miasa. Dia le hoe aza matahotra anao tsy hoe tsy haninona zany le olana, tsy hoe to dia ravina vetivety kely ilamina sy ny sisa fa zao fotsiny mampaela anao hoe
mombanao Andriamanitra. Alleluia. Tena vato fantsika, tena latsaka tato anaty mihitsy zany hoe tena momba antsika Andriamanitra. Izay fotsiny zany tena ataotsika ao an-tsaina fa na inona hitranga, na ilamo zao na mbola tsy ilamo io, na sisy na isamboaravoara tahaka n'inona fa zao fotsiny hoe momba an'Andriamanitra. Alleluia. Dia tsy mieritreritra foana, tsy manao tahaka ny Petera hoe tokony lehilahy faharoa nandeha teo ambony-drano, fa nefa nieritreritra nahita le rano isamboaravoara dia natahotra. Fa nefa tokony tokoa dia natoky an'i Jesosy fotsiny, dia mibanjina an'i Jesosy, dia izay no natao. Alleluia. Dia ohatran'ny vadiny Lota koa mbola mierika ihany, dia fara lasa mivadika siry. Fa aleo zany rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia tsy mieritreritra mihitsy fa mibanjina tanteraka an'Andriamanitra. Alleluia. Nahafinaritra ilay tantara momba an'ilay lehilahy naratra teo dia dokotera no fatao fa tsy le ratra tamin'ny tonony, fa raha tsy hoe matahotra sy mitaitaina sy maratra sy sisy. Fa rehefa dokotera ny fotoana dia dokotera indray no fantoka tamin'ilay maratra ty sitrany izy vita no opération. Dia nahafinaritra. Dia tain'i Jesosy daholo tsika rehetra. Alleluia. Mankasitraka ry raha tojo tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be zay. Andriamanitra manakaipa-pahasoavana ne amary fitianao dia mitombo ositra sy fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleluia. Zay ny tapitra ny fizarana fahatsapana dia Andriamanitra ne momba antsika tsirairay avy. Ianao hira anankiray tsika dia aorian'izay hira izay tsika dia hivavaka amarana ny fotoana. Halleluia. Tia atolotra mpitiavana be amintsika, atolotra atsika menakavy amin'ny mpitiavana be ity iray ity amin'angotsika an'izay toro-teny zay, marana antsika hifezantsika an'izay toro-teny zay. Dia aorian'izay tsika tonga dia hivavaka dia hivavaka ao amin'ny firenena dia amarana ny fotoana. Ino finaritra atao ilay atahiny tompo. Sois son crainte.
Alléluia. Misaotra amin'izay Jesosy malalany amin'ity fotoana androany ity a. Misaotrany amin'ny fataterahany fotoana teto androany Jesosy malala. Misaotrany amin'ny fataterahany toriteny a. Misaotrany amin'ny zavatra rehetra izay mitranga teto androany. Na ny amin'ny teninao na ny amin'ny connexion izay voatahiry a tsy tapaka. Ianonay soamatsara ny tenin'Andriamanitra. Misaotrany amin'ny fahatongavan'ilay mpanomponao tonga teto androany a nahafahana ny fampahery. Misaotrany amin'ny teny. Misaotrany amin'ny ositra sy ny fahasoavana izay nomenao anay teto. Dia izany teny izany Jesosy mba tsy ho very anjavona, mba tsy ho voatsaingy ny vorona mpihaza, fa haingany mba ho tanteraka soamatsara aty aminay a. Izany teny izany mba ampahery anay tsirairay avy ary dia manomboka eto dia tsy atsapa mihitsy izay fa irery, fa horenao zany, horenay ny fanatrehanao, horenay zany ianao momba anay, ny tanana kavananao hitantananao anay. Misaotra indrindra Jesosy a. Dia voasatana fa hatramin'ny ranatsy efa kitsaingana dia litera ray tamin'izay voatory teto androany a. Voninahitra dia anao hatramin'izay dia mandrakizay. Misy saotra Jesosy a. Halleluia. Amen. Ampandrotsiana vavintsika Miriam amin'izao fotoana izao a. Hivavaka ho an'ny firenena raha Miriam hanao ny fitenenana. Mankasitraka indrindra pasterana amin'ny fitenenana. Jesosy malalo, tokabetsaka anao izay Jesosy ny amin'ny teny izay neto mifanomponao teo. Mankasitraka Jesosy satria nampianatra anay indray ianao Jesosy mba tsy hatahotra n'inona zava-mitranga eo amin'ny fiainanay. Satria efa mandalo azy izay Jesosy dia ianao mampahery anay, manafaka anay amin'ny tahotra ianao Jesosy malalo, manafaka anay amin'ny fahoriana ianao Jesosy eo. Ianao ilay Andriamanitra tsy mba mandao anay. Na dia misy ara Jesosy mety hoe olombelona mandao anay a, dia ianao eo foana ho anay, na mora na misarotra Jesosy a, na isan-jekondy, na isan-minitra, isan'ora, isan'andro, isan'andro ara Jesosy dia eo foana ianao anay. Androany a Jesosy tondram-bavaka ho amin'ny firenenay. Sisy miafina aminao Jesosy ny zavatra rehetra miseho amin'izany firenenay izany. Maro Jesosy mandalo ary dia maivay a. Dia androany Jesosy mivavaka ho amin'izy ireo Jesosy malalo, ampio izy ireo Jesosy malala mba handeha aminao, anaiky anao tompo sy mpamonjy, ary indrindra ny tena zava-dehibe Jesosy dia mba hitandrina sabaty izy ireo Jesosy malala mba halala ny tena fahamarinana marina Jesosy eo. Dia esory ao anatiny izy ireo fanahina rehetrarehetra, ny tahotra rehetrarehetra Jesosy a. Dia ianao ampitombo finoana ao anatiny, ianao hitondra fampaherezana ho an'ireo olona eo amin'ny firenenay ireo Jesosy malalo. Raha amin'ny zavatra mety lalovana izy ireo Jesosy dia ianao eo foana, tsy andao azy ianao Jesosy na hanary azy. Dia izany Jesosy mivavaka asandratra eto a. Dia voninahitra dia ho anao irery ihany. Alleluia. Amen. Alléluia. Mankasitraka indrindra anao raha vavy Miriam tanaty mivavaka mamy be a. Mety nanamalana ny fotoana mivavaka ny firenena. Jesosy manafitenao dia mitovositra sy tasabona tany. Misaotra tsika rehetra koa tonga niraka taminay teto a. Lombasika ny Abrahalandra Jesosy ka tany tompo firenena tsomatsara tsika dia rapitso indray tsika eo neto. Miverina ny fandarana misandrata rapitso manomboka amin'ny valora sasany tsika miaraka amin'ny mampionona anaty fandarana misandrata dia tembiasika anaty vavaka fiambenana. Aki radio point radio 1 mbola mandeha foana. Izy toteny isaky ny adiny telo mandeha andro aman'alina. Izy toteny isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina, amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina. Samita iny tompo daholo rapitso indray tsika miona. Halleluia. Amen.